Vao ny finoana indray kosa mankalaza ny Jobily volafotsy namorona ny hira sy ny tendrena zava-maneno ny mpitandrina miaralaza Rabe Tokotany président synodaly Arivo Avaradrano misy ny hetsika entina namarihana izany. Nanomboka namorona sy ny tendry zava-maneno ny taona 2017 Andriamatoa Rabe Tokotany miaralaza ndre miala mpitandrina zay tsiatsiatsiaritra ny ilazana ety Ampendohana fa izy dia président synodaly Sondapartany Arivo Avaradrano. Araka izany dia mankalaza Jobily volafotsy 5 taona namoronan-kira sy nitendrea zava-maneno izy amin'izao fotoana 2022 izao. Koa rehefa natsangana ny komity dia amafilohana zany komity zany no hanolorako antsika kehitriny ny aminareo fandaharam-potoana samihafa ny amin'izany. Rindrakira ara-pilazantsara no atao eto Antananarivo sy any Mahajanga no anatanterahana an'izany. Mifidy atoko-pihira 20 eo izay komity mba hanatanteraka izany indrindra fa ny eto Antananarivo. Ny alahady 20 Jona no hatao amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 9 ora amin'ny efitsika ambony orana Sabotsynamehana izany. Ko ny tapany voalohany dia andeha tsirairay ireo atoko-pihira ary hanao hira iray avy izay noforoniny pasteur miaralaza amin'izany. Ny tapany faharoa kosa dia hiara hira ireo hira 20 noforoniny pasteur miaralaza ireo atoko-pihira misa 20 ireo. Ao anelanelana zay no hanaovana ny rakitra izay atao anaty valopy ho zaraina melo satria marihana fa tsy misy vidim-pidirana eo, votapahana ny mofomamy, isy ny fitsokofana mozika, isy ny dimirindra ary isy ny fitendren'ny pasteur miaralaza ny hira zay noforoniny. Ho atao any Mahajanga amin'ny 12 septambra kosa ny famaranana ary any no tanterahana zany satria toerana zay nahalehibe ny président synodaly izany Mahajanga izany. Ao amin'ny efitsika ziona vaovao Mahajanga no tanterahana zany ary ny atoko-pihirana indray no hanatanteraka izany akoatra ny groupe artistique des pasteurs i Arivo Avaradrano sy ny groupe évangélique Acacia zay anaraka any ihany koa. Tombony ho atsika ato amin'ny Sondapartany Arivo Avaradrano ny miara-mankalaza ny 20 taona ny tendrena sy namoronan-kira amin'ny maha président synodaly azy eto Avaradrano zao. Manainga zay ty hira-pilazantsara rehetra hanatrika izany Jobily volafotsy izany tsy hikendrena ninninona fa tsy ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira noforonina. Tokony ho araraotina koa io 20 Jona io eto Antananarivo satria fampisehoana tokana tsy hiverina intsony eto Antananarivo io ary dia eto ampamarana no isaorana an'Andriamanitra, isaorana ny komity, isaorana ny fiangonana ambony orana, isaorana ny Sondapartany manontolo, ny mpanohana rehetra ary avahana amin'izany ny MATV sy ny groupe miara-miasa aminy rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany ary ho zay eo mpamaranana ny amin'ny teny faneva manao hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hiderin'i Jehova. Dia izay fanentanana izay ihany koa no anakatonantsika ny fampahalalamba avao tamin'ity takariva ity ho amin'ny rapitsika amin'ny famefotoana eto indray veloma tompoko.